misaotranao jeso malalo tsatr'izao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Almiarabantsika tsirairay avy indray amity fotoana manokana izay narantsika ny lesona ho an'ny tanora zokony ity amity anio ity ampiandohana dia mirariny soa tsara ho anao izay manaraka izao fandarana izao ary mba hitombo fitisy hitombo fahalalana aman'Andriamanitra tokoa ny isika tsirairay avy. Mialohan'izany dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara ny azan-danitra mbola misotro anao izahay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay manokana fa anay mandinika ny teninao. Mangataka aminao izahay mba hiasanao amponay, hiasanao koa amin'ny fomba fanaonay sy amin'ny fahazaranay rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny sandan'ny fitiavana, ny sandan'ny fitiavana. Ny lohahevitra momba ny toetran'Andriamanitra no eo afovoan'ilay fifanandrianana lehibe. Toerin'ny Satana sy ny fanjakan'Andriamanitra ka lazainy fa tsy ahitandremana ho zay izany lalan'Andriamanitra. Nambarany fa tsy marin'Andriamanitra ary manao ny tsirariny sady nametraka lalàna izay tsy hainiza na iza tandremana. Maro ny manontany tena hoe nahoana ny tsy naringana avy hatrany Satana raha vao vatany vao nikoa mitany an-danitra. Moa ve tsy hain'Andriamanitra ny tsy nampisy ny fahoriana sy ny alahelo amin'ny famongorana ilay loharan'ny olana mialohan'ny taran'izany tamin'ny hafa ihany koa. Fitiavana sy fiankohofana, izany no tadiavan'Andriamanitra fa tsy fahefana. Tsy misy azo terena ny amin'ireo rehetra ireo. Tsy azon'Andriamanitra terena ho tia, tsy azon'Andriamanitra terena hiankohoka aminy isika, ary tsy azony terena koa izany Satana. Tsy maintsy ho safidy ny fitiavana marina, ary ny safidy dia tsy maintsy misy sandana. Misy olona sasany tsy mitady fitiavana satria matahotra ny ho laviny izy avy eo, kanefa maro ny mahita fa ilaina ny fitiavana n'inona sandany. Fantatr'Andriamanitra fa niany fomba azahoana mikolokolo sy mampiroborobo ny fitiavana ao anatin'ny tontolo anankiray dia ny fananany voary mba hisafidy fahalalana, mba hisafidy ihany koa. Tsy maintsy navela aneo ny heviny manko Satana ka ho hita ny vokatry ny fandavany an'Andriamanitra sy ny fitsipiny mba ho hita ny tontolo izay tsy lavo amin'ny fahafenony ny tena teraky n'ilay fikomiana izay ataony. Tamin'ny nahatongavan'olombelona sy nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana no nanambarany Jesosy ny tena fitiavan'Andriamanitra marina. Nahariary ny hazo fijaliana ho hitan'ny rehetra ny toetran'ny Satana izay feno halozana sy feno fankahalana. Nanao sorona ny ainy Jesosy mba handoavana ny sandan'ny fandikan-dalàna, mba naporofona fa azo atao tsara ny mitandrina ny lalàna, ary Andriamanitra dia mpanafaka feno fahamarinana sy fitiavana. Ankehitriny raha mitoka amin'ny Andriamanitra isika dia afaka mandresy an'i Satana satria efa naharesy azy Jesosy ka zarainy amintsika ihany koa ny valisoan'izany fandreseny izany. Izany dia aoka ho teny filamatra ao amintsika mandrakariva ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra atao. Aoka ihany koa isika ho tia sy hankohoka aminy
amin'ny alalan'ny fahatsapahana tokoa fa be Andriamanitra be fitiavana izy ary noho izany fitiavana izany no mahavoavonjy antsika. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra izay ny-danitra mbola misaotra anao indray amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Misaotra anao izay mamposaka anay tokoa sy mampiverina anay indray amin'ny loharan'ny ady rehetra tany amin'ny fiandohana. Ampio izahay mba hahatakatra ny alalan'izany fitiavanao izany ka ahay andany aminao, ahay atsapa ihany koa fa satria ianao ilay fitiavana dia mila mampiseho fitiavana ho an'ny hafa ihany koa izay. Mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba hanome ny hery rehetra ao aminay mba handehananay araka ny sitraponao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.